Ny sambotra olotsotra anankiray ny mpitandro filaminana izay nahina fa nitondra bomby ao anatin'ny kitapo. Nentina ity lehilahy ity izay ahina fa misy bomby ao anaty kitapo. Rehefa nataony fisavana ka olona avy niantsena ity rangahy ity, chou-fleur no tao anatin'ny kitapony. Fa tsisy ezaka inona atao, tsisy bomba atao a, tsisy ezaka inona atao. Fa tsy azoko inona ny tonga vampitandro filaminana amin'ny zavatra ataony. Io sao hitanareo vavongely io mpivarotra io a. Io izy io mividy chou-fleur atao io. Tsisy inona dia izay gaga be. Tsisy inona atao, tsisy bomba atao, tsisy inona. Teto izy no sambanana rainy hoe milazana fa hoe misy bomba atao anatin'ny tsara hoe inona ao anatin'ny sakosy dia zavy napidra chou-fleur a, dia nanao ohatr'izao a, dia nandeha izy a, dia voaritra ny tsisy inona atao va chou-fleur ny tsena chou-fleur ny andehanany teto ny vidy an'iny. Tsisy inona zay akoatran'izay tsisy inona mamareny mpitandro filaminana. Toy izao ny sary etsy Ambojatovo, efa rakotra ny mpitandro filaminana manodidina ny Ambojatovo rehetra. Tsy mitsahatra mitombo ny mpitandro filaminana araka hitantsika amin'ny sary io, mbola manatevin-daharana ahina ho hisy korontana. Zay no zavatra nambolena tao anatin'ny sainy reto mpitandro filaminana reto, ary zay ny baiko azon'izy ireo hiaro sao dia misy korontana. Tsy magaga raha ohatra ka betsaka mpitandro filaminana nalefa etsy Ambojatovo, satria araka ny feo mandeha dia ho tonga eny anohy ny hetsika izay ataon'izy ireo vondron'ny kandida 12. Efa nisy naratra omaly, efa nisy marobe mbola anana ato hôpitaly, mbola hitoy ihany ny hetsika, ary mpitandro filaminana vonona ampiasa hira ampelantanan'izy ireo. Fanontaniana dia zao, aiza hoaiza reny demokrasia? Ahoana ny ahafahan'ny vahoaka mba hiteny ankalalahana? Ahoana ahafahan'ny vahoaka maneho ny alahilony, maneho ny zavatra tsy mety? Ny zavatra tena mampalahelo sady mahasorina, Andry Rajoelina sy ireo mpanaradia azy etsy Ivandry manao famorim-bahoaka ankalamanjana. Tsy misy na dia mpitandro filaminana ray aza masaha manakana. Tsy misy na dia miaramila na gendarme na polisy anankiray aza nanakana ny hetsika ataon'izy ireo. Tiako lazaina amin'ireo mpanakorotana, tiako lazaina amin'ireo mpandrava, tsy ianareo ny teny na ilaza amiko anala ny fitiavan-tanindrazana atao poko hiteny anahy fa tsy malagasy afa ny raiko ny reniko malagasy teto ny nalatsahan'ny tavoniko, ary tsy ianareo no anafaka hikarakara siana soa any Madagasikara na oviana na oviana. Tandremo ny teny avoaka, tandremo ny fiantsiny, fa tsy ekenay izany. Mivangongo aty Ambojatovo, etsy Analakely, eny Mahamasina, manodidina eny rehetra reny mpitandro filaminana, fa tsy misy na dia ray aza manakana ny hetsika ankalamanjana izay ataony Andry Rajoelina. Azo eritreretina ve patron an'izy ireo ve Andry Rajoelina? Mazava izao tranga izao fa efa ampelantanany Andry Rajoelina daholo ny hery velona rehetra eto amintsika. Efa ampelantanany
ny ACC, efa ampelantanany ihany koa ny CENI, efa nisy mbainy ary ny potipotehany ny fitsarana, ampelantanany ihany koa ny miaramila, zandary ary ireo polisy, efa ampelantanany daholo ireo tompona ndraiky mpanjakana isan-tsokajiny. Fanontaniana mipetraka dia zao: mandra-pahoviana i Andry Rajoelina anjakazaka andainga amin'ny vahoaka malagasy foana, mandra-pahoviana ny mpitandro filaminana tsy voabaiko ny mpanao politika, mandra-pahoviana ireo tompona ndraiky mpanjakana ny ao amin'ny fitsarana tsy voabaiko ny mpitondra fanjakana. Efa betsaka ny sedrana azo atsika, efa betsaka zay sakrifisy nataontsika zay, fa misy fetrany ihany koa ny fandeferana, misy fetrany fandeferana. Ka ankehitriny raha candidat dia ho lazaiko retany ho rendanitra, fa tsy misy olona na andian'olona na antokon'olona na fivondronan'olona asakana atsika tsy roso hatramin'ny farany topolatopolata. Mpandinika raharaha politika maro efa naneho hevitra zaran'ity fitondrana ity ny vahoaka malagasy dia tsy mivakiloha, ary ararotin'ity fitondram-panjakana ity ny abadony malagasy, ararotin'ity fitondram-panjakana ity ny tsy fahaizany malagasy, tsy fahafantarany ny lalàna tena misy eto amintsika, ararotin'izy ireo ny fahatsorany malagasy, ararotin'izy ireo ny tsy fahaizany malagasy na dia zavatra mainty afaka avadika ho fotsy dia manaiky ny tokoa ny malagasy. Fa nahoana loatra ny malagasy no mora mbakaina, no mora fitahana, efa anatin'ny fahantrana lalina ny vahoaka malagasy zao dia mbola manaiky olona manana taratasy vazaha no ibaiko ireo tafika fitsarana, baiko ireo ACC, baiko ireo CENI, mibaiko eny ny vahoaka malagasy zay tsy mahafantatra ninina makasika ity firenena ity. Eto ampamaranana dia mitodika amin'ny vahoaka malagasy rehetra fitiava-tanindrazana no ny dinan'ireo mpanao politika zay tsy manana firehan-kevitra mitovy, anohitra ny olona manana taratasy vahiny. Efa tsy fotoana ny fanjanahantany intsony zao. Rehefa tsy afaka mankeny amin'ny 13 Mai Analakely na eny amin'ny toerana tokony hafana maneho hevitra, farafaratsiny ny saitsika mba misokatra hoe tsara kokoa raha ny malagasy 100% no hitondra nyity firenentsika ity. Zay sy zay ny vidéontsika androany, aza adino misabone sy manisy amany vidéontsika amin'ny manaraka indray.